Fiatrehana ny herinandro masina miantso ny rehetra hibebaka ny FFKM manoloana ny Covid-19. Fiarovana amin'ny Covid-19 tombony lehibe ny fahaizana amin'ny sakafo. Ady amin'ny Covid-19 takon'ilay adisona teknika ny afatra. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity Alatsinainy ity fahenina ny volana Aprily taona 2020. Magnano mbola tsara tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy, tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao ary karibu atsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mazatra mialohany hanomboantsika ny vaovao dia misy ny tatitra farany momba ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Nahitana tranga 2.20 zany hatreto no mitondra izay tsy mikaretina izay ka ny 3.20 amin'ireo dia tsy nisy soritra retina raha toa ka nahitana ny soritra retina kosa ny 7.10 ambiny. Araka ny efa fantatra antsika ihany koa moa dia mbola roa hatreto ny olona izay janga tamin'ity valana retina coronavirus ity. 10 tamin'ireo tranga vaovao androany ka ny 7 dia azo tamin'ny fifampikasoana na ny cas contact ary ny 3 kosa dia tamin'ireo olona izay nandeha tamin'ilay fiaramanidina avy any ivelany niditra teto Madagasikara. Fa vaovao mandidina an'izay indrindra dia miditra amin'ny andiany faharoa amin'ny fihiboana i Madagasikara amin'ny izao. Mipaka amina faritra 3 eto Madagasikara moa io fihiboana io dia Antananarivo, Fianarantsoa ary Toamasina. Maro ireo fepetra nampina ifehezana ny aretina saingy to tsy misy miaino izany. Nagnano fanadihadiana mandidina an'izay indrindra androany Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala. Nanomboka androany dia tsy maintsy manao sarim-bava avokoa ireo rehetra voatery, tsy maintsy mivoaka ny trano, na izy na iza, na mandeha fiara na mandeha tongotra. Fa rehefa nandeha teny rehetra teny anefa izahay dia indrisy fa toa tsy nisy nanaraka izay fepetra izay. Baiko nomen'ny filohan'ny repoblika anefa izany, nandritra ny lahateny izay natao no omaly, nentina indrindra anohizana ny fihiboana sy ny vanim-potoana ny fahamehana ara-pahasalamana eto amintsika mandritra ny 15 andro. Dia firisan-jaton'ireo vahoaka malagasy ireo izao no anontaniana hoe inona ny tena ventikevitra ilay kabarin'ny filoha omaly iny e? Raha ny teny amin'ny tambazotra ny zoina dia vitsy. Tsy nisy ny resaka ilay komity loharano, tsy nisy ny vakiloha ilay tokony anaovana sarim-bava rehefa mivoaka, tsy nisy na nisy sirakory ny amin'ireo olona nahazo fahasitranana. Tsy nipaka ve ny afatra sa ny malagasy no manao be marenina? Marobe no heverina fa antony. Voalohany, be ireo tsy nahita akory ireo kabary ny alin'ny alahady 5 Aprily lasa teo. Tsy fantatra mazava tsara ny tena ora itenenany ny filoha satria raha tamin'ny 7 ora alina ny voatendry tamin'ny fomba ofisialy dia niemitra tamin'ny 7 ora alina izany. Tsy nanomboka nefa izany raha tsy tamin'ny 10 sasany alina. Tsy nahavita ny aritory ny akamaroan'ny olona satria nihevitra fa ho taraiky ohatran'ilay kabary farany. Rehefa nandeha somatsara indray ilay kabary dia samy nahatsikaritra ny rehetra fa kay tsy mivantana izy ity fa faux direct ihany, tsy nampaninina. Isan'ny nahaverin'ny fifantohan'ny rehetra rehefa nandeha ilay kabary dia ny fahenonan'ny filoha ny teny hoe raha roa herinandro katrika androany izao dia nanambara haverenina kely ngamaniny io fotsiny ny akoatran'izay mety ao very ny ventikevitra. Ny rona tany amin'ny commentaire namen'ny Facebook, tsy nisy niditra tamin'ny sain'ny marotsony ny rehetra. Toy ny isan'andro ny fiainana, ny olona tsy nisy nanaja ny fihiboana ary vao niaza ny fampiraikidraikitra. Iza no mentsiny amin'izao toe-javatra izao? Iza no ndeha ho soketaina ho mpanakorotana trany? Ny aretina nefa miambaritaka ary miamanantona ireo faritra be olona. Ny mahamaiky ny sasany dia ny ampiorooro ireo samaneho hevitra sy mandroso sosikevitra ifehezana ny valana aretina. Ny mahafaly ny sasany dia ny mandefa olona any am-ponja ka ny resaka état d'urgence no arangaranga satria hoe tsy misy lalàna mifehitsony izao na koa demokrasia ka sa manitsakitsaka ny zo maha-olona.
fa nandritra ny fotoam-pivavahana izay notarian'ny FFKM tetsy amin'ny katedraly Analakely Omaly dia nisy ny fanambarana nataony filohan'ny ireo fiangonan-dehibe 4 eto Madagasikara manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus eto amintsika. Andeha tanterany Njava Andriamahefa amintsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina ranariny. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo marary ny coronavirus eto Madagasikara. Manoloana izany indrindra dia miantso ny rehetra ny FFKM mba hiverina amin'Andriamanitra ary hibebaka ho an'ny firenena mba hiadiana amin'ity aretina coronavirus ity, indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao. Manoloana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 na ny coronavirus izay atrehan'ny malagasy sy izao tontolo izao dia manao izao fanambarana izao izahay filoam-piangonana 4 amin'ny rahalahy miombona ato anatin'ny FFKM. Mankahery ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo mba tsy ho kivy na ho ketraka manoloana izao valanaretina izao, ary miantso ny sambatan'olona mba hitodika amin'ilay Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ary mpanefa ny finoantsika. Sady matoky izao teny izao fa tsy manadino antsika izy. Miantso sy mampirisika ny kristianina tsirairay avy mba hanatanteraka fibebahana noho ny fahadisoantsika tamin'Andriamanitra, tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny nataontsika. Ka aneo zany eo amin'ny fiainantsika manontolo, mahatoky Andriamanitra mamela ny helintsika rehetra tokoa, ka aoka isika hiaiky ny fahotana eo anatrehany. Ady ombonana ny aretina coronavirus ka manintana ny rehetra ny FFKM mba ho tony hatrany ary ampitsahatra ny fifanenjehana sy ny fiankalana misy eto amin'ny firenena, indrindra ny fitondram-panjakana izay tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena. Miantso ny fanjakana mba hanao ny asany rehetra amin'ny fahamarinana sy ny fahatahorana n'Andriamanitra. Aoka tsisy hanararaotra ny zava-misy mba ahazoana tombotsoa manokana. Misy moa ny fotoam-bavaka ho tanterahana sy ho alefa amin'ireo aina aman-jery eto an-toerana isan'andro amin'ny 5:00 ho fankalazana ny herinandro masina. Fa lafim-baovao hafa anisany afaka miaro be amin'ny tsy hidiran'ny valanaretina coronavirus ny fahaizana misakafo. Misy anefa ireo finoanoam-poana izay mametra ihany an'izany fahaizana misakafo izany. Nanatona manam-pahaizana iray mandindan'izay indrindra ny mpanao gazety ny MBS androany mitatitra ny vaovao i Miradra Benjamina sy Andra Kotomalala. Firenena ny angaran'Andriamanitra i Madagasikara nomeny vokatra voajanahary ara-pahasalamana izay azo ampiasaina amin'ny vanim-potoana maro. Mila mahay mandrindra ny sakafo hohanina isika izay ahafahantsika miaro aloha ny tsy hidiran'ny aretina dia amintsika. Maro koa anefa ny finoanom-poana izay mila ialana. Marina sa diso ny hoe miaro amin'ny coronavirus ny fisotron-toaka? Diso. Ny alkôla dia mandalo any amin'ny aty, ary ny aty anefa dia fantatsika efa usine anankiray manamboatra, mizara, mitahiry ny vitamina, ny protéine, ny singa rehetra ilay fantatsika. Any ka raha ohatra hoe potiky ny alkôla ny aty dia ho tapitra tanteraka ny réserve amin'ny vatantsika, tsy afaka manampy ireo sela ny anticorps na ny sela ny hery fiarovana mamana ireo andeha hiady any amin'ireo virus na bakteria tonga amin'ny vatana. Marina sa diso ny hoe tsy azo atao ny mihinana koa amam-borona raha tsy izany dia miditra ny coronavirus? Diso. Amin'izao fotoana izao dia somary savoritaka ny sain'ny olona, inona ny hohanina, inona ny atao, ty ve mahafaty, ty ve mahavelona, mety daholo izay atao ozy ny sasany. Dia misy ny tsaotsao any ambanivohitra hoe azo tamin'ny vorona le coronavirus dika izay amdio daholo ny vorona rehetra fa karazana ohatrany hoe porte-malheur na hoe reny no mitondra n'le virus. Dia lasa midiny any ambanivohitra, midiny olona mora ny vorona satria hoe dia ny vorona mitondra n'le izy sy ny sisa mifangaro amin'le grippe am-borona taloha le izy dia bon, izay moa izany le hoe
mitsao sy ny sisa misy vaovao mandaitra misy tsy mety mandaitra mihitsy dia tsy avy amin'ny vorona tsy migisa sy ny gana azontsika hohanina tsara tsy ireo mihitsy ny tsy fihinanana andreo no tsy hahatonga azy na hahatonga azy dika zay zany azontsika hohanina tsara ireo. Ny citron ve tena miaro amin'ny coronavirus? Marina. Anisan'ny singa vitamina mahatonga ny cellule immunitaire ihany koa ohatra dia ny citron sika. Citron nefa rehefa tena nataony filarany any amin'ny fahenina sy fahafito. Voalohany dia ny goavy. Fa tsy hoe kory manao régime goavy ihany misy vitamine C be dia be. Sao zany olona manomboka mioty goavy manta satria mandeha ny filazana amin'ny Facebook sy sisa hoe goavy dia mihinana goavy dia zao tonga indray ilay olona tonga aminao amin'ny consultation aretina avy amin'ny goavy zay rahantsika malala indray no miseho. Dika izay ny goavy dia fantatra fa betsaka vitamine C. Faharoa manarak'izay dia ny poivron. Na poivron mena io na poivron maitso io na mavo dia anisan'ny be vitamine C. Aorinan'izay bon tsisy eto amintsika fa dia autonomique ihany ny cassis, ny kiwi dia manaraka an'izay ny persil, ny céleri izay be dia be ety amintsika. Dia aorinan'izay vao milahatra aorinandreo ny voasary makirana na citron tsika sy ny voasary sy ny pamplemousse sy ny sisa rehetra. Dika izay na hiazakazaka any amin'ny voasary makirana tsika ka tsy andeha hiazakazaka any amin'ilay vokatra milahatra eo alohan'ny voasary makirana dia ataoko hoe angamba tokony hifameno raha poivron atao salady asitsika persil na céleri apitsika voasary makirana feno ampoka ny vitamine C ilaina ao anatin'ilay sakafo. Manampy be amin'ny fiarovana amin'ny coronavirus ve ny fanaovana dokotera-tena? Diso. Ny automédication na ny dokotera-tena dia anisany mety hanimba ny atao hoe flore intestinale atsika ka manjary mahato azy ny commando d'élite zay alefantsika miady amin'ny coronavirus na virus hafa io na bakteria hafa fa tsy voatery coronavirus. Raha izay ny momba niny dia ny zava-misy eo amin'ny vony fiarahamonina kosa dia filaram-be androany ny teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly teny Antotapenaka. Ny roatra nangala ny taratasy fahazondalana ahafahany mandeha mamonjy ny fodiny anivelana Antananarivo avokoa ny ankamaroany ireo malagasy izay tavela teto Andrenivohitra nandritra ny fotoana fihibohana. Teny an-toerana ary mitatitra ny vaovao Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Toy izao ny filaharana teto amin'ny Garamaki androany maraina. Tsy nisy na dia kely azy ny elanelana teo amin'ny plage ary ny ankamaroany olona tsy nanao masika avokoa. Misy amin'ireo milahatra ireo no efa teto hatramin'ny 9 maraina. Ny dododody nandeha tongotra aky ilay taratasy fahazondalana andeha hidina. Tamin'ny 7 maraina. Dia lahatra be zany ianao teto? Lahatra mbola nakanty tamin'ny 10 vao nahazo an'ity taratasy ity. Dia izao no makanty dia namena an'ity dia makany dia avao miverina ato. Ianao zao andeha hoaiza raha tsy maintsy? Andeha ambanja. Dia efa tokony ho viny ianao no hody dia sao vao afaka? Tamin'ny dimanche fermeture ny navian'ny corona zany. Dia taty tamin'ny 750 000 ny frais dia camion mbola tsy tandrika dia mifody tavela taty foana izay isika hatramin'izao. Taiza foana na nahoana ny atrehana an'izay teto? Zay zegny ny olobeny mipetraka amin'ny NF any dia tantinay mipetraka 67 dia izy kofa navy zegny le aretina dia nifindra atao 67 zay. Mitangorona be zay atao any amin'ny 5 zay tragno araiky. Dia mianana eritreretra tia hody foana isan'andro mandeha makaty mandeha vity mandeha mizaha camion andeha hodiana satria sahirana be zay tsisy vatry zany commence vitsivitsy dia na nomaly zegny vody tapaka décision hoe mahazo mandeha dia misaramboka. Avana ampania fotadrevo ampania ouest eto sekra misy zavatra nividiko teto nefa sy nazary tratry ny tiao telo andro ny viako teto arrêté dia da sy nahazo hatramin'izay sy nahazo. Dia ahoana inona nisy vola nomanina ve nipetrahana teto? Sisy ka dia sahirana satria fianakaviana nipetraka fianakavia fa sazy anazy sarzana aminao. Dia ianao zao avesa na dia tongotra anakaty? Havana karaha ho bato andeha tongotra ho avy aty zao dia mbola hiverina agny. Dia tafiry ny ala tany hatrany? Amin'ny 9
amena ny alaka raha bato izao vao tonga eto satria nandala amy stationnement koa zany fa sy lalana itaty dia olona mepagnery amy stationnement hoe maka anay isanareo ary akataratasy alan'izao zay zany nahatonga anay eto raha maro raha complet taratasiko mody ka efa mizaly be eto kiny koa nataonay eto mal organisé be satria zay zao efa hatry maraina naka tike a rehefa nahazo tike avary dia mbola nasiny zareo miverina indray nefa zay mainka hamonjy andehandevina matiny zandro zany dia andevina any ambositra dia efa naka autorisation tomobile aloha efa nahazo dia rehefa eo mbola naverina indray hoe mbola maka autorisation ny olona tsirairay nefa olona andevina dia zay zany nanapa-kevitra mety hoe zay sy afaka mandehanana olona roa na teny automobile ngeda be dia tsy maintsy atao zay angy anazy aloha tanao ndrazana tsy afaka miandry fa filaharam-be dia hoe zay zay efa naka avary dia mbola averina fanoloany nefa fa ho adiny roa na adiny telo zay vao tonga ry tsy fantatra nahazo androany na tsy ahazo tsy nataon'ireto olona ireto sakana na ndia-tongotra na hafanana sy filaharana ary ny fiakarany sarandalana hatramin'ny avy roendy fa maminy mody hoy izy ireo Zava-misy teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly eny Andotapenaka ihany dia anisany naneho heviny ihany koa ireo mpitatitra sy ireo mpiasa eo anivon'ny kooperativa amin'ny manoloana ny fepetra izay raisiny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Anisany voakitika manko ny momba ny sarandalana amin'ity fahafahana mivezivezy ho amin'ny zotra nasionaly ity. Germaine Menjanary kosa no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Manomboka rampitso amin'ny 10 ora maraina no fantatra fa izy ny fiangana voalohany ho an'ny zotra makany ny Mahajanga sy Tomasina etsy amin'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka. Raha ny fanadihadiana izay natao dia misavoritaka be ihany ny fanomezam-baovao ho an'ireo mpitatitra sy ny kooperativa mahakasika ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana momba ny fandaminana. Tsy maintsy tonga dia vraiment roso verina zany ny fanjakana mamean'le izy dia tokony isy an'le izy zany ao anatin'le fiara tokony hoe isy an'izay daholo. Raha tsy nomeny bankety zany izy amin'ilay hoe 300 dia mety le izy mety amina le manao tamatavy mazangandray izy amin'ny 425 mety aminazy koa amin'ilay hoe tsy mameno bankety hoe olona tena bofolo fotsiny zay le zao rehefa zareo ny teny indray teo a fiainona ihany bankety ngatsy hitanay zay olona saraisina amin'le anazy. Ny supritera telotelo isaky ny seza dia frais ienal le frais aller retour zany etoa dia fiainona aller retour le tômobile zany dia miverina izy mandeha vita tsinona avany fa tsy dia misy olona firy entiny avany. Ny olona avany matahotra tsinona miakatra fa le andeha hody fotsiny tena maika hody le olona. Alohan'ny andeha zany le tômobile raha pitsy dia tsy maintsy verifiena tsy maintsy manaraka an'le lame napetraka ny fitondrana. Manoloana ny fisokafan'ny zotra nasionaly makany amin'ireo faritra ivelana Antananarivo dia nandray ny fepetra mba isorohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny mpitantana ny toby fiantsonana eny Andotapenaka. Mbola Germaine Menjanary hatrany no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Omena fotoana mody ireo rehetra tsy maintsy miverina any amin'ny faritra na ody ety Antananarivo. Isokatra ny taxi brosy ny fiaramanidina anatiny ho an'ny faritra tsy mbola misy ny tranganaretina coronavirus manomboka rampitso talata fa 7 ka hatramin'ny alakamisy fa 9 ny volana Aprily ity. Malalaka ny fakana taratasy fahazahoan-dalana mandrapatonga ny alakamisy io. Zany hoe zavatra tena important dia le olona manana an'le autorisation aloha zay vao mijery ny fiara hoe iza ny fiara andehanako. Raha andeha hivoaka zany le olona dia eo ny fiara fa eo ihany koa le listan'le mpandeha miaraka amin'le autorisation miaraka amin'le fiara zay le tsy maintsy ho savaina eny an-dalana amin'le ino izy teo barrage sanitaire zany. Isaky ny olona aloha ny autorisation dia avy eo indray ny fiara koa manana ny azy manokana. Igny zany karazana manifold dia le manifold zany le listan'le autorisation le olona tsirairay. Hatramin'izao aloha zany mbola hitantsika mbola tsy tonga eto le test fa mety avant départ fa mifepetra tsy maintsy raisina kosa rehefa hiainga eto amin'ny tobi-piantsonana dia tsy maintsy manao cash boost daholo ny mpandeha rehetra. Raha izay ajaina ny elanelana eo amin'le mpandeha zany hoe tsy hisy fanosina zany le mpandeha fa tsy maintsy misy elanelana ireo mpandeha zany hoe eo amin'ny 3 isaky ny bankety angambany zany no ahafahana mandamina azy. Dia
ny fiara tsirairay tsy maintsy manana désinfectant miaraka aminy. Nampametra-panontaniana ny filazana fa raha fiara mianga eo amin'ny makian-dotam-penaka dia tsy maintsy rarahana fanafody mamono mikroba. Raha toy izany ka manofa fiara mitokana ireo mpandeha, ahoana ny fanaraha-maso ary iza ny tompona andraikitra. Ilaina ny fandaminana matotra avy amin'ny fanjakana satria fanavotana aina no mahatonga ny olona hitangorona eto amin'ny makian-dotam-penaka tahaka izao. Miditra herinandro fahatelo amin'ny fiboana antsika amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy anefa dia tsy misy manaja izany intsony ny ankamaroan'ny olona raha ny hita tamin'ireo fokontany maro no teteziny mpanao gazetiny MBS androany. Jessica Miray, Manora Andriamalala. Eto 67 hektara no misy izao sary izao. Tamin'iray ora tolakandro no nandalovana ity. Ny varotra avokoa mivarotra amoron-dalana, ny vorivory ny olona tetỳ amin'ny sisin-dalana. Tsy nisy nanao masika ihany koa ny ankamaroan'ny olona na dia teo aza ny fepetrany raisin'ny fanjakana fa tsy maintsy manao izany izay rehetra mivoaka ny trano. Mano fiainana andavanandro ai. Tsy makosha. Zay mamerin-janaka dia tsy maintsy mitady. Dia rehefa misy fotoana ivoahana fotsiny dia zay dia misy tadiavana maray. Dia ahoana sao fidiram-bola nanomboka tamin'izay ary? Mihena zara raha mahita hohanina. Sepotra be manao an'ilay iziko. Fa manana ve? Zay tsy manana mihitsy. Wala mitondra olona kafinao nefa ny izay zany tsy mahalafo satria amin'ny 12 dia efa mangoronetana nefa ny masoko-arena raha tsy mitsangana akoriny. Zara fa mahita hohanina zany izao amin'izao fotoana izao e. Dia nefa mbola tola izy dia ahoana? Hita fa zay zany no hoe ahoana mihitsy ny dia anao tasy manao kasibosy? Ka zay zany raha vao manao an'ireny dia sempotra nefa ny olona vidy entana tsy anefa andrimata manao andrimata. Mandeha mihitsy iny ary no an'ny ankizy tsy maintsy mandeha dia mody amin'ny 12 zao dia anankitelo lafo mel ritsa mihitsy rehetra. Ray soroa isan'andro. Mampatonga ny za tsy manao kasibosy tena ohatrany sepotra na iresaka amin'ilay olona hividy any mazay tsy mahalafo mihitsy iny ary. Tena tsy manana za aloha tsy mividy mihitsy e. Fa ianao zany tsy matahotra? Inona moa ny atahorako? Zany re tsy matahotra. Za olona tsy matahotra zany fa na mitady hanina hohanina zanako. Zao dia amfiry dia efa mody nefa tsy mahalafo anao. Mivarotra io zao tsy entafamidinay fa nenay famantaranandro dia torche dia gadana fa tsy avelan'ny polisy amidy le entanay dia lasa mivarotra nytony zahay. Dia ty zao namidinay fa tsy afaka mivarotra le entanay nefa reto zao tsisy tsony angalanay anazy dia raha vao tsisy io zany dia mipetraka tsy mihinan-kanina nefa zahay olona valo ny ao an-trano. Dia ahoana ilay hoe tsy maintsy manao kasibosy mivoaka ny trano dia ohatra tsy mahazo. Za afaka manao raha ohatra hoe manao daholo ny olona dia afaka manao vola tsy manao satria za vola tsy manana. Tsy nisy mpitandro ny filaminana tamin'ny lalana rehetra izay nandehananay ankoatra ny mpitandro ny filaminana mandamina ny fifamoivoizana. Teo Andohatapenaka 67 hektara hatraty Anosipatrana. Vao manomboka ny 12 andro faharoa amin'ny fiboana ny fisika izao. Nagnano fanambarana omaly ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara manoloana ny fanagadrana ny namana mpanao gazety Elsou Arfine taleny ny famoana ny gazety Antsoratra ny Valosoa Vaovao. Ratsika ny andindinjay tateriny ny Zavandria Mahefa sy tahirin'ny anaranariny ireny. Voatoitoina ny fahalalana maneho hevitra na ny liberté d'expression eto Madagasikara ary mahatsiaro tena voahitsakitsaka ny asa fanaovana gazety. Fanitsakitsahana ny fahalalana ny asa fanaovana gazety amin'ny endriny maro lafy eto Madagasikara ny finiavana anidy ny vavan'ny mpanao gazety ataon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsy manaja raha teo ny andinin'ny fahafolo sy faha-140 ny lalam-panorenana io filazana io tompona andraikitry ny cybercriminalité au ministère serasera sy ny kolotsaina io milaza fa tsy mpanao gazety ny namanay izay mitazomina ponja hatramin'ny omaly. Fanitsakitsana ihany koa ny andininy fa 20 ao amin'ny fanambarany resam-pirenena momba ny zon'olombelona momba ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana ny asa fanaovana gazety ary fanitsakitsana marindrano ny voalazan'ny andininy fahadimy ao amin'ny lohateny faharoa ny
lalàna amin'ny fihserasera sy ny fifandraisana mbola manakery amin'izao fotoana izao ny fanampenam-boavan'ny mpanao gazety. Mbola manana fahefana ve ny olavitry ny mpanao gazety amin'izao satria hitatrano miaro ny mpanao gazety. Makasika ny olavitry ny mpanao gazety sy lazaina fahalalany daty dia tianay manamarika fa ny lalàna 9 tsipika 7 dia manambara fa mitohy manao ny asany araka ny andraikitra sy ny eraka nataony ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mandra-pisiny ny fifidianana barao vaovao ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Nandisy ny vaovao ahely sy andotona ny Arfinina Rahelsoa ity fanambarana ity. Ny makasika ny Rahelsoa Arfinina izay lazainy io tompon'andraikitra ao amin'ny ministera serasera sy ny fitondram-panjakana sy ny kolotsaina io sy ireo mpanao compte fako miaraka aminy milaza fa tsy mpanao gazety izy dia tianay ny manamarika fa tena mpanao gazety Rahelsoa Arfinina talehan'ny famoahana ny gazety ny Valosoa vaovao. Voapirofo ny mampanao gazety azy amin'ny fananana karatra mahatianana mampanao gazety amin'ny orinasa serasera fanaovana gazety io izay andreketany sy adidiny io. Izany hoe amin'ny teny frantsay hoe carte de presse avoaka ny orinasa serasera. Diso araka izany ary finiavana anao varodraiky raiky sy amitakolona ny filazana io tompon'andraikitry ny cellule contre la lutte sur la cybercriminalité ao amin'ny ministère serasera io fa tsy mpanao gazety izy. Fa manoloana izay raharaha fanagadrana ny Arfinina Rahelsoa izay dia naneho ny heviny ihany koa ny UPF Madagascar na ny Union Internationale des Presses Francophone tamin'ny androany. Mbola injavandremaefa atrano no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina ranariny. Ny sabotsy 7 aprily lasa teo no fantatra fa nahiditra ponjavonjo maikina tamin'ny mora Rahelsoa Arfinina alehan'ny famoahana gazety an-tsoratra Valosoa. Ankoatra ireo mpanao gazety maro sy ny olavitry ny mpanao gazety izay efa naneho ny heviny mikasika ity raharaha ity dia naneho ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny UPF Madagasikara. Manay mafy amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny teo anivon'ny fitsarana ity sapana iray misahana ny asa fanaovana gazety ity. Raha ny lalàna efa napetraka ny taona 1994 dia tsy azo atao intsony ny fanagadrana mpanao gazety mikasika ny famoahana ny vaovao na dia misy aza ny fahadisoana ataon'ny mpanao gazety iray. Tsy izay anefa ny zava-misy amin'izao fa toa voatotohina tanteraka ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Mbola tsy fantatra moa hatreto ny fotoana hitsarana ity namana mpanao gazety ity. Lafim-baovao tsy mifanalavitra amin'izay hatrany dia nanontany ny hevitry ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy ny mpanao gazetinay androany amin'izao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao sady miorooro ny mahantra manko ny malagasy amin'izao fotoana ka nisy ny afatra avy amin'ny CFM ho an'ny malagasy jiaby indrindra fa ho an'ny fitondram-panjakana ihany koa. Vaovao tatery ny Asinandriamalala sy Tokona Marolahy. Sady miorooro miaina anatin'ny fahantrana lalina ny malagasy amin'izao fotoana izao. Miorooro noho ny coronavirus kanefa miasa saina amin'ny tsy fananam-bola noho ny fihibohana tsy maintsy atao. Mbola manampitrotraka ny fahatezeran'ny vahoaka ihany koa ny fanehoan-kevitra ataon'ny olona ambony nampindramina fahefana eto amin'ny firenena ao anatin'ny tambajotra serasera sy ny fahitalavitra ary onjam-peo. Ankoatra ny fanagadrana izay tsy mitovy hevitra amin'ny tondra fanjakana amin'izao fotoana izao, misy ny antso ataon'ny CFM manoloana izany rehetra izany. Fa ny rehetra mihitsy tokony anazay toetsin'izay ny malagasy rehefa aminatin'ny sehatra sahala amin'izao dia ny fifanomezan-tanana ajanona ny adiady rehetra na ara-politika na ara-pinoana neny fa na ara-pianakaviana raha miadiady raha matosy rangaha tsy tokony hiady amin'izao fotoana izao fa miaraka ao an-trano miaraka miaro. Sahala amin'izay manko ny zavatra tokony hoe ataontsika hoe tsy fotoana ny ady hevitra izao fa fotoanany hoe fifanomezana ara-kevitra, fifamenoana ara-kevitra. Ary ohatra za manome kely foana sarisary rehetra hoe raha efa tonga ao anaty trano ve ny fahavalo, efa ao an-trano fahavalo dia eo ve mbola hoe hiady hevitra indray tsika, mbola hifanilika indray tsika, mbola hifanaratsy, hifampitsara, hifampitsikera na hifanilika. Zany zavatra tsy tokony atao mihitsy fa rehefa ao ny fahavalo ao an-trano tsy miady tsony aloha raha ngasy raha matona ny zanany sy ny ray aman-dreny fa miara-miatrika an'ilay fahavalo ka efa eto amintsika ny hoe fahavalo
dia eto ny antsoina tsy rehetrarehetra hoe ny fifanantonana ny fifampiresahana ao anatin'ny fahamarina araka le teny hoe marina tsara ilaina ao anaty fanajana zany no ilaina amin'izao fotoana zao dia miantso ny rehetra tsy ndresaka sefa mihitsy fa ny fanahy mamalagasy mihitsy no miantso amin'izany soto avintsika hoe rehefa miatrika fahavalo dia ny fihavanana no hery mitabe tsy lany mamba raha tsaivina dia ny antoko tim sy ny antoko hvm dia efa samy nangataka fifampiresahana avy amin'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao indrindra ao anatin'izao ady atrehana amin'ny coronavirus izao saingy mbola mijanona ho nofinofy izany hatreto eo amin'ny pejiny sosialy dia tsy mbola tonga eny anivo ny fokotany antetezana voany voalohany hatramin'ny androany ny fanampiana avy amin'ny fitondrana nanao fanadidinana teny an-toerana i Ravirazafy Mahenina sy Tokra Marolahy saikana miteraka savorivory ny fizarana ireo fanampiana avy tamin'ny fitondram-panjakana teny anivo ny fokotany mandeha ihany koa ny feo fa ireo miaraka amin'ny fitondrana ihany no mahazo ny fanampiana amin'ny ankapobeny ny lisitra ireo marefy ihany no omeny eo anivo ny fokotany toy ny fokotany antetezana avoany izay tsy mbola nazo ny fanampiana hatramin'ny androany manangona an'le lista fotsiny zay fa mbola tsisy fitenenana tena hoe tonga zany avy any amin'ny distrika na avy any amin'ny commune fa miomana fotsiny amin'izay lista zay le olona le nilazaina zany zao hoe tokony azo fanampiana raha ny tatitra tonga taty aminay zany dia 580 aman'ny fokotany tatezana voany voalohany raha mifahalalana azy moa zareo ny tonga dia mizara fotsiny le fanampiana tonga any amin'le fokotany dia miatso ny chef-pokotany izy dia miatso ny ireo tompoparitra zany na men'le numéro trano sy ny misy an'le tranon'le olona dia tokony arakarak'izay no andehanany ireo le olona bénévole miaraka amin'ny zareo ireo mizara n'le fanampiana raha araka ny fahalalana azy dia ohatran'izay le izy fa aty aminay zany mbola tsy misy hoe zao ny tena tonga dia atao na zao ny tonga dia atao fa mifahalalana fotsiny an'lizy dia hoe misy bénévole midina miaraka amin'iny entana avy any iny dia zay no miaraka amin'le olona aty amin'ny fokotany dia zay no mizara mijery an'le numéro trano zany hoe ty le olona dia makany amin'le tranon'le olona tsy ny fanampiana ho an'ny mareo fiany no nahitana olana tato anatin'ny herinandro filarana lava reny an'ireo lahatra ny tsinamora ka betsaka ny tsy nahazo nitangorona ihany koa ireo mpamily sy ny mpanampy azy manoloana ny lapan'ny tanàna saingy tsy araka ny fatranam-panantenana ny an'ny sasany no azony aiza ho aiza ny fanarahamaso ireny fanampiana ireny atao zary manao izay adaniny kibony ireo olona omena ndraikitra tokony hijery ny vahoaka madinika tsy mbola mety milamina aloha hatreto ny fizarana n'ireny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny ho an'ny tao amin'ny fokotany Andavamamba anaty azo voalohany izao dia misy ny fanavahana foto-kevitra ara-politika amin'izany fizarana fanampiana izany Asinandre Malala sy Tokra Marolahy no mitatitra ny andindin'izay tsy mety milamina hatreto ny fizarana ireny fanampiana omen'ny filoha amin'ny repoblika ireny ho an'ny fokotany iray nanaovana fanadihadiana dia velotaraina ireo izay sendranay satria tsy mahazo ireo fanampiana ireo hoy ireo mponina raha tsy mitovy frehina amin'ny mitondra fanjakana be dia be ny tsy nahazo ny taraina teo mihitsiny be dia be ny olona tsy nahazo na ira matio ara tsy ameny nefa olona tena faran'izay sahirana ohatrohatr'izay fandraisako anazy mihitsy hoe rehefa olona tsy mitovy anavy ety dia tsy ameko le fizarana alizy ohatran'le tamin'le zokiola izy ao fa rivariva be mihitsiny dia tonga dia ao amin'ny fokotany ao ry zareo no mizara anazy dia tsy fantatra izay ataony tao dia rehefa tsena mora indray dia ry Andavamamba ry fa ny tike alaina ao amin'ny fokotany dia mitondra carnet dia misahotaka be daholo ny olona dia ohatran'ity indray tsy fantako indray ity zavatra ataony ity fa naka numéro karapanondron'olona betsaka izy tao ambadika tao dia izy zany hoe zay mity ve zany ny tena tsy amenareo sa ahoana mihitsy le izy zay nga mpanan-karena fa zay koa nge mba sahirana sady samy mibika tsisy asa mandeha ne zao na ny aposinao raha manaraka ny fepetra raisin'ireo fivarotana lehibe na ny grande surface manoloana ny ady amin'ny aretina Covid-19 indray no entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Ravirazafy Mahenina no hitatitra izany eo amin'ny sariny Tokra Marolahy mitombo roa herinandro indray ny fihibohana an-trano manomboka androany mitono izany ny fanangonana ireo entana fampiasana andavanandro neto amin'ny Jomboskoro efa misy ny lamina napetraka mahakasika ny vidin'entana ny vidina entana tsy miova fa ohatra ny vidina entanay isan'andro ihany fa izay fotsiny mametraka fepetra hoe ny PPN zany ny ferina
Ny isan'ny ohatra hoe vary, menaka sy ny savony sy ny gel désinfectant asiana limite zany ny afaka jifain'ny client. Dia miezaka koa zay manao commande arakarak'izay tratra fa tokony misy foana aloha ny entana hatreto. 2 isan'olona ihany no afaka amidinay, maximum 3 isan'olona zay ihany. Na ny fournisseur manatra entana ato ary dia manao désinfectant daholo miditra ato anaty magasin. Mitoy ihany koa ny fiapetra tsy maintsy raisina iarovana ny mpanjifa sy ny mpiasa eo anivony ity tranombarotra lehibe iray ity. Ho an'ny client aloha voalohany indrindra dia manaja an'izao filaharana izao vao miditra ato. Misy mivoaka tsikelikely zay vao mampiditra tsikelikely koa. Dia ho an'ny client rehetrarehetra izay miditra ato dia tsy maintsy manasa tanana daholo na manasa tanana amin'ny gel désinfectant daholo ny rehetrarehetra izay miditra ao anaty magasin. Dia rehefa tafiditra ao anatin'indray tonga eo amin'ny kesy dia milahatra ihany koa fa manaja ny fepetra 2 metatra ny elanelan'ny client tsirairay. Ho an'ny mpiasa indray dia manao cache bouche, obligatoire daholo ny cache bouche ho an'ny client, ho an'ny mpiasa rehetrarehetra. Dia de temps en temps koa manasa tanana amin'ny rano-savony sy mampiasa gel désinfectant. Surtout eny amin'ny kesy isaky ny avy mandray client anankiray dia mampiasa gel désinfectant. Amin'izao atsikatra indrindra any amin'ireo tany mandroso fa ny tambazotra antserasera no tena miasa. Ny ankamaroany dia en ligne na amin'ny alalan'ny tambazotra no manao commande ny mpividy ary ny mpiasa eo anivon'ilay tsenam-barotra lehibe no manatra ny entana. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia tsy mitsahatra mianaka ny valanaretina coronavirus any États-Unis. Ahina iamafy izany amin'ny herinandro ho avy. Nory fitiavana no mitatotra n'izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ainara nariniriny. Alors que le nombre de cas de tao anatiny 420 ora mahery ny 200,000 ireo namony ainy tany États-Unis araka ny antotanisany voaka farany. Mahatratra 270 sy 7,000 sy 3 sy 3 hetsy ny olona vony ary tafakatra 330 sy 900 sy 7,000 ireo namony ainy. Manomana sady ny sainy vahoaka any antoerana araka izany ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka fa ho ratsy ny tantara amin'ny herinandro ho avy io. Etsy ankilany nilaza ihany koa ny filoha Donald Trump fa ho ratsy ny zava-misy ao antoerana ao anatin'ny 2 herinandro. Na dia eo azany te amerina ny olona hiasa ny filoha ny Amerikana raha teo efa mangetaheta sahady hiverina eo amin'izay sehatry ny asa izay mba hahafahana mamelona indray ny toe-karena izay nitotongana vokatry ny coronavirus tao États-Unis. The next 3 weeks are going to determine how effectively we flatten the curve. Remember, flattening the curve. Mifarana treo ny vaovaontsika tamin'ity matinaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma samby tsara ho antsika jiaby tomboky lahy sy tomboky vavy.